Miaraka antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Aza miondrika loatra amin'io olan'io, fa mitraka dia ankafizo ny fiainanao. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Mampalahelo fa maro be ny olona no tena lasa ohatran'ny hoe samby kely tompony mihitsy ilay problemany, io olana izay hatrehany io. Tena hoe mihodina amin'io daholo ny zavatra rehetrarehetra ny fiainana iray manontolo. Raha vao mifoha maraina dia io no atao antom-bavaka. Vao manomboka ny tontolo androm-piainana, hamarana ny tontolo andro indray hivavaka dia mbola io koa no atao antom-bavaka dia io foana no ikomanizana maraina atoandro hariva ao. Raha vao mivoaka ny trano mahita ny olona dia any amin'io foana ny eritreritra, any am-piasana dia tsy mieritreritra afa-tsy io. Dia miantso an'ity olona rehetrarehetra ity dia hitantarana an'io. Dia mitady an'ity mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra ity hangatahana vavaka mahakasika an'io. Dia io olana io foana no atao tena hoe dridrangilo eo amin'ilay fiainana. Ary ohatrany hoe tsisy afa-tsy io ny zava-misy rehetrarehetra. Dia tsy mahavita na inona na inona intsony fa dia mieritreritra an'io, dia mandinika an'io, dia miasa sainany amin'io olana io no atao raharaha. Ary na mihaino toriteny aza dia ahodina makany amin'io olana io foana ilay toriteny. Dia ohatrany hoe tsisy mihitsy ilay fiainana izany ivelan'io olana io fa dia ohatrany hoe io ihany ny zava-misy iainako amin'izao fotoana izao. Tena be dia be ny olona no miaina ohatran'izany. Ohatra fotsiny izao hoe tsy miteraka. Dia lasa tsy manana fiadanana mihitsy satria vao mifoha maraina ve ianao dia izany no ataonao antom-bavaka ianao ilay tsy miteraka. Fa angaha dia tsisy afa-tsy izay ny fiainana. Ho an'ny sasany indray dia maditra ny vadiny, ohatra. Dia tena ela be mihitsy ilay ditran'ilay vadiny aman-taonany. Dia tena tsisy afa-tsy izay e. Vao mahita mpanompon'Andriamanitra dia efa izay ny ao anatin'ny saina. Vao mihaino toriteny dia efa ahodina any amin'izay ilay izy. Ao anatin'ny tokatrano, aiza indray ilay vadiko teo, fa ahoana indray, inona indray ny ataony, ahoana indray ny ataoko aloha izao. Na ilay zanaka raha tsy hita intsony mihitsy fa dia lasa any amin'io vady sy ny olan'io vady io foana no atao raharaha. Tsy misy na inona intsony mihitsy. Ny asan'Andriamanitra dia any amin'ny olana io foana dia ajako ny asan'Andriamanitra fa izaho misy an'ity olana ity. Ohatran'izao sy ohatr'izao. Ny any am-piasana dia izao. Io olana io foana dia mihodina amin'io daholo ny zavatra rehetrarehetra. Dia na mivavaka izay atao ara dia io foana no entina mivavaka isan'andro isan'andro eo. Izaho tena misy fotoana miteny amin'ny olona mihitsy hoe aoka mihitsy aloha izay ilay fitondrana roa am-bavaka an'ity problème ity. Fa hitako lasa ohatran'ny ataonareo jerevanareo amin'ny lopy loatra ilay izy. Miondrika loatra ao anatin'ilay izy ianareo. Ary tadio fa izany anie no tena tetikadin'ny Satana e. Izany mihitsy ny fombany entiny hanalana ny fiadanana anatin'ny olona. Tsy ataony mahita zavatra hafa ankoatran'ny olana. Ataony miondrika ao anatin'ny olana io tsika dia ao. Dia miondrika ao dia tsy mahita afa-tsy io olana io dia amin'izay fotoana izay tsy manana fiadanana sy fitsarana mihitsy ianao. Te hanome anao fiadanana ny tompo. Fantatrao ve ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny Salamy 8:120. Hoy Davida hoe ity no andro nataon'i Jehovah. Aoka hifaly sy ho ravoravo amin'izany isika. Ity no andro nataon'i Jehovah, izany hoe tena avy amin'Andriamanitra ny tompon'androm-pahavelomanao. Ianao mbola velona io kado fanomezana izay tsy voavidinao vola mihitsy ny fahavelomanao sy ny fahasalamana omenanao. Dia izay no mahatonga an'i Davida hiteny manao hoe aoka hifaly sy ravoravo amin'izany isika. Raha dika amin'ny fomba azahoantsika azy dia tena hoe profiteo ity andro izay nomen'Andriamanitra antsika ity. Na hoe enjoy your life, enjoy this day. Andeha tena hifaliana mihitsy ity andro androany ity. Ary tena baiko nomeny amin'izany. Safidy koa mantsy izy io. Tena safidy izy io. Ianao afaka ny safidy mihitsy izaho tena mbola hifantoka anatin'ity olan'ity aloha. Tsaroako tsara nisy fotoana tany Marivoay. Nanafatra convertisseur izay tamin'izay fotoana izay satria simba ilay convertisseur atao an-trano fa nampiasa panneau solaire moa fa tsisy jiro tany. Dia nalefa tamin'itony taxi brosy itony ilay izy. Dia nahagaga. Tonga ny maraina, natsoina ilay any amin'ny stationnement izany, aiza tompoko ilay nisy convertisseur ohatr'izao nampitoriana chauffeur ohatran'izao sy ana dia tsisy an'io tomobile io, tsisy an'io chauffeur io, mbola tsisy tonga aza, tsisy an'izany mihitsy ety, tsy fantatra izany. Dia tena hoe nanomboka maraina ianao izany amin'ny 8 amin'ny 9 mieritreritra an'izy foana dia miantso ny any Antananarivo. Fa ahoana nampitorianareo an'izy? Miantso ny any Marivoay. Andala mba jereva. Atao ve ny ohatr'izao? Dia tsisy tontolo andro valina mihitsy, tsisy zavatra vita mihitsy tao anatin'ilay sabotsy. Ianao koa moa izany mieritreritra hoe ahoana moa izany ny cultarapitso hanaovana an'izany? Ahoana moa izany ny androany hariva? Ahoana izany izao? Dia lasa miatsa saina dia mieritreritra dia tsisy afa-tsy izay ny tontolo androm-piainanao. Dia tena ohatrany hoe navesatra tamiko mihitsy ilay izy. Efa tonga any amin'ny 3 any mivoaka ny trano dia mandinika dia ahoana ary izay ilay convertisseur? Ahoana? Tena hoe tsy azoko ny eritreretiko mihitsy inona nahazo an'ilay izy.
dia nandalo ilay ankizy tanora dia miarahaba dia tsy henoko akory izy hoe miarahaba satria za tena ao anatin'ilay problema tanteraka ny lohako lasamborina any lasamborina eo amin'ny velany eo tokotany-piangonana eo dia ozy izy ny tamiko fara manao hoe omeolaka ny fiderana pastera omeolaka ny fiderana dia zay no henoko dia taitra be aho hoe way Andriamanitra fa ahoana koa ary ahy zany tena ohatrany hoe simba mihitsy ny journéako ny eritreritra an'izany fa tsy tena tsy raharahan'izany tso taraka izay fanjevony sy efaran'ilay convertition fa rehefa very iny dia efa zay koa zany ny anjarany iny fa tsy miraharahan'izany tsona fa andeha hiditra ato an-trano dia hideran'Andriamanitra dia tsy raharahan'izany tsony dia nalefako ny radio dia nihira fiderana dia navelako tany ilay izy tsy niraharaiko tsony ilay convertition fa izay efarany sy fanjevony ihany tsy niantsoantso an'izaniza tsona fa tena zany dia any dia inona zavatra nitranga nanam-piadanana be amin'ny enenina sasany teo iny nisy olona tonga avy any nanatitra an'ilay convertition ity ilay convertition pastera nampitondray pastera zany fa simba hono ilay tomobile dia nanao transportement dia ohatr'izao dia tonga ihany ilay izy fa inona moa zany zao niova teo tamin'izaho ilay niasa saina be tamin'ilay izy teo tsisy tamin'ova ny inona akory niady saina mafy sy anona natao teo vao maika nampiakatra ny tosi-drako sy nanimba ny tontolo androm-piainako fotsiny ilay izy dia izany rano tena te hitarika anao mihitsy hoe misy fotoana tena afantoy amin'ny zavatra hafa mihitsy ny sainao misy fotoana hoe tsy koa rehefa mijery vaovao dia mijery an'ilay vaovao ianao za zao nisy fotoana nijery an'ilay vaovao amin'ilay France 24 dia ohatra ny tena hoe ho tonga rapitso mihitsy ny troisième guerre mondiale ary tena mampatahotra mihitsy miaino an'ilay izy sy mijery an'ilay izy manaraka an'ilay izy eo ohatra ny teo hoe ndeha hividy billet fa ho avy ity zavatra ity andeha hody any Madagasikara fa rehefa mandeha ilay fotoana dia tena manapa-kevitra mihitsy za raha nga tsy hiaino an'ity tsony tsy rarahan'izay zavatra mitranga any Ukraine sy ary Israely zany tsy miraran'izany fa hiaina amin'ny fiainako aho dia inona no mitranga ohatrany hoe tsisy ohatrany hoe milamina be indray ilay fiainana io tena arakaraka ny zavatra izay eritreretinao mihitsiny ary zany nahatonga ny Paoly tena hoe mifalia mandrakariva any am-ponjany hoe Paoly miteny izany midikany hoe mifalia dia veloma aoka ianao tena le fahavelomana zany zay eritreretina ary zany ny ambarany ozy izy manao hoe na inona ozy izy marina manakajy mahitsy madio mateoty tsara lazy atsara-panahy dia vero zany Filipiana 4:7 zany eritreretina ozy izy fa aza le problème manodiny anao fa tsy hoe Paoly zao tany am-ponja dia tsy izay akory ny tena hoe ny fantohany fa na miprofiteny le fotoana tany na noratra epistily izy na vita zavatra be dia be tena hoe vita mihoatra lavitra noho ny vitan'ny olona izay tsy tany am-ponja ary izy tamin'ilay izy tany am-ponja zay le mahatokany hoe profiteo foana ny instant sy ny fotoana izay omen'Andriamanitra ianao mbola salama io profiteo io avelao mihitsy aloha ilay problème vadinao sy ny ditrany ozy ianao hoe andray aloha ny vadiko sy ny ditrany fa tsy dia izany foana no eritreretiko isan'andro isan'andro eto fa tena hiprofite ny fiainako dia mba misy ny zanako koa ireo dia eritrereto ny zanako ao dia mandeha miaraka amin'ny zanako ao mandeha mivoaka mba mandeha mividividy zavatra na koa hoe mba mandeha mamangy fianakaviana dia rehefa mamangy fianakaviana dia manontany ahoana ilay problème vadinao aza resahana an'izany mihitsy aloha fa tsy te hampiditra tsy lohako amin'izany tsy efa ampy fe izay ny eritreretanao amin'ny problème io ary misy problème ane tena mitaraziko misy problème tsy voavahanao anatin'ny 2 andro zany na 2 andro dia ianao ve zany dia andaniny fiainanao amin'ny fieritreretana io problème io fotsiny androany tena te hitarika ny saintsika mihitsy miovao izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny fanavaozana ny saina izany hoe ovay ny fomba fijerinao ovay ny zavatra eritreretinao apetrao mihitsy aloha ilay problème teny hoe tompo amin'ny anaranao ataovy amin'ny anaran'i Jesosy izy fa tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao io matetika rehefa misy olona ohatra tratran'ireny dépression reny olona reny tia mieritreritra fa ohatra hoe sarahan'ny sipany izy tsisy afa-tsy izay ny eritreretiny eo hoe sarahan'ny sipako andry raha teto izy zao dia mba nisy ohatr'izao any izy zao manao ohatr'izao dia ahoana zany izay foana ny eritreretiny eo ohatra hoe tsisy afa-tsy olona io ny eto ambonin'ny tany vehivavy marobe eto ambonin'ny tany io kinona no hananovanao amin'izany lehilahy marobe eto ambonin'ny tany io tsy marina mihitsy zany iny ihany ny tianao fa misy be dia be mihitsy ny mety ho tianao sy tianao koa fa mitrakay ianao dia mandehana izay no teneniko foana matetika indraindray ohatra ny hoe ataoko vazivazy ilay izy hoe mandehana mivoaka ny trano manao fa metimety dia mandehana mividy saosisy dia mandendasa saosisy dia mihinana hanina mitsangana ianao amin'ny anaran'i Jesosy fa aza miondrika ao anatin'io problème io anao dia dia ny hafaranao izany hoe ndeha hamono tena amin'izay fa efa tsy hitako intsony izay lalako ombana fa maizina ny tany aman-danitra ianao manamaizina ny tany aman-danitra ianao amin'ny fiondrianao anatin'ny problème ianao ve miondrika tsy maizina ny tany aman-danitra mitrakay ianao dia hitanao fa misy lanitra mangamanga be io
dia ho hitanao fa misy tontolo maitso manodidina be dia be eo dia ho hitanao fa misy rano mahafinaritra azo jerevana eo dia ho hitanao fa misy olona isan-karazany mitsikitsiky sy afaka milalao baolina, afaka mandeha milalao baolina ianao mitrakay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary angatao mihitsy hoe Jesosy omeo hery hitsanganako sy hitrakako fa tsy hiondrika ato anatin'ity problème ity. Itsika anie manana an'Andriamanitra e. Izany ny tombony ho antsika. Tsy miondrika ao anatin'io problème io ianao. Ataovy ohatran'ny tsisy. Le problème anao sy ny vadinao dia tena mihitsy izy manao hoe manomboka androany raha amela anahy ianao dia mamela anahy, rehefa tsy amela anahy dia anao sy ny tompo izany fa izaho tsy manam-potoana hankahalana anao intsony, tsy manam-potoana hifamaliana vava aminao intsony, tsy manam-potoana hieritrereta an'io problème io intsony, fa izay ataonao dia ataovy fa izaho hiaina amin'izay. Profiteko amin'izay ny fiainako. Andeha hifaly amin'izay, andeha hanao metimety amin'izay mba hiaina amin'izay fa tsy handany miandroko hieritreritra anao sy ny problème anao no ataoko raharaha. Mandalo isika ny eto ry havana. Profiteo fa ohatra hoe ny 5 Jolay dia tsisy afa-tsy indray mandeha ihany izany eo amin'ny fiainana. Ny 5 Jolay amin'ny taona iny. Profiteo daholo ny fotoana rehetrarehetra havelomanao. Io ianao mbola salama matanjaka be io, laha ny andro mieritreritra problème an-janakao ianao. Ny zanakao sy ny problème ny apetrao any aloha. Izy ianao hoe izy aloha ry tompo efa napetrako taminao iny dia izany reny aloha fa hiaina mihitsy hiaina mihitsy dia na miantso an'ilay zanakao ary ianao dia mba miantso anazy manontany vaovao fa tsy io problème io foana no eritreretana. Fa tena hoe mba hanontany vaovao amin'ny zareo indray dia mba hangataka ho an'ny zareo amin'ny tompo dia tsy voatery io problème io foana fa hangataka hoe tompo omeo fiadanana ny zanako tompo omeo fahasalamana ary zao. Fa tsy io problème io foana no ataonao drindra-ngilo dia vao maraina atoandro hariva dia io foana no averimberinao tonga dia gasy ny tontolo androm-piainanao satria vao manomboka ny tontolo androm-piainanao dia tonga dia problème no anombohanao anazy. Vavaka mangataka problème, mangataka hivahan'ilay problème. Anio aravana dia te-hitaonantsika aza miondrika loatra amin'ny olana io. Lasa ataonao sampy kely mihitsy ilay olana. Lasa tena sampy kely mihitsy ilay olana. Ary izay mihitsy ny tanjon'ny devola. Tsy mahita afa-tsy io ianao. Aza mijery ankoatran'io fa tsisy afa-tsy io ny fiainanao. Sy tena misy zavatra be dia be ankoatran'io ny fiainanao. Fa mandiniana mandehana mivoaka, mandehana mandeha milomano, mandehana mitady namana indao tsika hanao an'izao. Tsy mandeha misotro toaka akory na manala azy na mandeha makany amin'ny boaty tsy izany antsika fa mandehana mandeha manao zavatra hafa. Na mandeha mivavaka ary ianao toy izany hoe tompo androany aloha tsy hieritreritra an'io problème, tsy hiresaka an'io problème io no hatongavako eto fa androany tena hivavaka, hangataka fiadanana, hitady ianao sy ohatr'izany. Zavatra hafa mihitsiny fa rehefa tsy rarahina koa ilay problème dia mampalahelo mivao azy eo ihany. Ary rehefa tena tsy rarahinao ilay izy ny tompo koa mirarahana eo, ny tompo no miasa, ny tompo miasa fa ianao ilay miasa saina be iny indraindray manakana ny asan'ny tompo sady manelingelina ny asan'Andriamanitra mihitsy averiko ihany apetrao kely indray aloha ilay problème fa mitraka dia enjoy your life. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.